Epistily ho an'ny Filipianina, toko 9. Farany, ry zalahy, mifalia ao amin'ny Tompo. Tsy manahira anahy ny manoratra teny averina, fa mahatsara anareo izany. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa. Tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy. Tandremo ny tenanareo amin'ny voaklemo. Fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary mirehare ao amin'ny Kristy Jesosy ka tsy mitoky amin'ny nofo. Kanefa mba manana izay hitokiako amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona mihevitra hitoky amin'ny nofo dia manoatra noho izany aho. Voafora tamin'ny andro fahavalo aho ary avy amin'ny fototr'Israely dia avy amin'ny fokon'ny Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho. Araky ny lalàna dia Fariseo, araky ny zodim-po dia nanenjika ny fiangonana, araky ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanatsiny. Nefa izay azoko tombony dia nataoko faty antoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa fa ataoko faty antoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana an'i Kristy Jesosy Tompoko, izay niaretako ny faty antoka ny zavatra rehetra. Ka ataoko taimboraka ireny mba ahazoko an'i Kristy ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka ampitoviany amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy ahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy miambo ho efa tafita aho na ho efa tanteraka, fa miezaka hatrany aho ahazo ny amboaran'ny hazakazaka satria izany no efa nahazoan'i Kristy Jesosy ahy. Ry havana, tsy mihefitena ho efa nahazo ny amboara sahady aho, fa zavatra iray ihany no ataoko: manadino ny efa nodiaviko ka mikely aina fatratra ho tody amin'izay kendrena. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho, ahazoko ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra izay tanteraka hihevitra izany, fa asehoan'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sain-kafy ianareo. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady no mbola hizorantsika. Ry ralahy, aoka samy hanahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny. Fa fahavalon'ny hazo fijalian'i Kristy ireny. Fahaverezana no hiafarany, ny kibony no handremaniny, ny fahamenarany no voninahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy. Fa isika kosa dia mizaka ny zo mahampony ny lanitra, ka mpamonjy avy any an-danitra no andrasantsika dia Jesosy Kristy Tompo. Izy no hanova izao tenantsika tsinotsinona izao ka ampitovy amin'ny tenany be voninahitra araky ny herin'ny asa mahatonga ny zavatra rehetra anaiky azy.